Miarabantsika rehetra tompoko a manonona ny fahasoavan'ny tompo diloilo fanosorana. Ao amin'ny baiboly a any amin'ny bokin'ny lalàna Exodosy, Nomery, Levitikosy eny hatraty amin'ny bokin'ny Mpitsara, ny tantara sy ny sisa rehetra dia tena nasarotiny an'Andriamanitra tsy toa mihitsy io hoe mpino miconsulte voyant marabout magicien ireo zay mpikirakira ny tontolon'ny occultisme izany ary tena nasika mihitsy iao Elohim Andriamanitra tsy toa ary namoahany lalàna mihitsy izay hoe aoka tsy hisy ao aminareo na ianareo ampaniraka ny zanakareo lahy na ny zanakareo vavy ho any amin'ireny voyant ireny, ho any amin'ireny marabout sy ny sisa rehetrarehetra ireny ary ampandeny zanakareo lahy na vavy na izay ao an-tranonareo amaky afo itety afo an'olo tena ho amin'izany ny pratika sy ny rita rehetrarehetra mifampitohy amin'izany sinon araky ny lalàna dia hatao maty tokoa zay le hoe atao maty tokoa zay dia sady ara-baky teny no ara-panahy ary tsy vitany hoe atao maty tokoa fa tena hoe voaroka tsy ho isan'ny mpino ao amin'ny fiangonana hebreo intsony zany hoe tsy isan'ny communauté intsony ratsy be zany misy sens spirituel daholo zany izany eviteny atosako amintsika sy ambarako amintsika izany izay natsikafoko avy tao amin'ny baiboly izany misy tokony sy andiny daholo zany fa tsy manam-potoantsika idetahena an'izany fa hiezaka fotsiny ampahafantatrareo ny famarinana selon la Bible. Tatoato anefa isika dia niara-nahita fa be da be mihitsy ny olona ankohona na iray manontolo mihitsy mety hoe raim-pianakaviana ihany koa mety hoe zazakely miaraka amin'ny dadatohany ny nenitohany tena hoe miara-mentana mihitsy maka afo ary ny afo iny hoentina miditra ao an-trano dia ny fanontaniana mipetraka amin'ilay izy dia hoe alaina fotsiny ilay afo dia tsy fantatry ny olona koa ny sorsan'ilay afo hoe afo maninona io afo avaizy io afo midika inona io fa dia mirohotra fotsiny maka n'ilay fanilo dia mametraka an'ilay izy ao an-trano ary mandrehatra an'ilay izy mahazo toerana tsara mihitsy ao an-trano ary tena hoe mena toerana tena hoe valorisena mihitsy zany tena hoe didiovina mihitsy ny manodidina asiana emboka manitra kely fafafafana tsara tena hoe atao ambony toerana tena hoe valorisena haitsika izany hoe valorisena izany inona moa no tiana ho tenenina antsika tiako tsindriana ilay zavatra andresahako teo hoe mampalahelo fa tsy fantatry ny olona akory hoe afo avaiza le izy fa dia hoe misy point ireto ambotra biby point solerana point commune zao boribory tany fa zao sy ny sisa rehetrarehetra hatrany amin'ny faritany dia tanina ny olona dia mazava ho azy moa fa ilay fanentanana misy esprit ambadika dia satria tsy manana n'ilay protection selon la Bible ny vahoaka zany ny fiarahamonina tsy ao amin'i Jesosy tsy ao ilay niveau spirituel dia exposé ilay fiarahamonina dia rehefa exposé dia mora azo mpanahy satria mianjaanja tsy manana n'ilay revêtement spirituel izay izy natao batisa tao amin'ny Kristy dia mitafy an'i Kristy dia tsy manana an'izay le olona dia juste fotsiny hoe animeny ilay mpiorchestre an'ilay nakan'ilay afo tany amin'ny nakany azy tany dia arahany laingo teny sy témoignage madinidinika dia azo mpanahy ny olona
satria tsy ao aminy discernement sady arak'ilay nylazaiko hoe mianjanja teo dia ny fanazavan'lay manaparitaka n'lay afo tsy maty ozy ry zareo tsy fantatro hoe possible ave zany afo tsy maty zany raha ohatra ity amy tontolo terrestre je sais pas dia eto le laingo teneniko anareo hoe any am'izany toerana izany ony amin'ny atoandro tsy afajavona io vohitra io de amin'ny alina mirehetra afo fa raha mandinika anareo tsy izay ihany ny argument no entin'ilay mpiorchestre an'ilay io fizarana afo io izay animeny avec esprit fa tsy ho détailleny aminao zany tsy izay ihany fa misy tireny avokoa zay rehetra toko sy andininy tao amy baiboly fa hoe namaky baiboly naritra mihitsy lay ramose tam'izay de nalainy daholo ny toko sy andininy tao amy baiboly de zay misy ny fietsehan'Andriamanitra ka nisy an'ilay représentation an'ilay afo lay manifestation an'Andriamanitra tsy to zany ohatrany hoe Mosesy rencontre voalohany tamy tsy to de anisy an'ilay hazo roy memy nyrehitra afo de le niteny tamy Mosesy Andriamanitra tsy to hoe esory amin'ny tany ny kapanao fa tany masiny itsahanao de tireny daholo reny toko sy andininy reny de zay rehetra misy nisy manifestation an'Andriamanitra tsy to ka ny rehetany afo tao anatin'izay manifestation an'Andriamanitra tsy to izay zany dia akapareny zany hoe théorie de remplacement le izy de iny no orienteny hoentiny manamarina an'ilay argument an'ilay olona miorchestre an'ilay fizarana an'ilay afo za zany te ampita zavatra amitsika hoe misy danger be ao ambadiky reny misy zavatra tena ara-panalalina be ao ambadiky reny afo zarazaraina etsy sy roa de lazaina fa afo tsy maty reny ary ipetraka ao an-tranonao ny tena loza am'ilay izy de lay izy miditra ao an-tranonao jerevy tsara lay efipetsy zay andrarano baiboly atsika ao amy Torah de hoe aoka tsisy aminareo na ny zanakareo lahy na ny zanakareo vavy andeha amaky afo andeha consulter papahita sy ny sisa rehetrarehetra marabout etc fa eto am'ty sujet zay zavaitsika ity dia ny ilay afo mihitsy zany hoe tsy mandeha mamaky afo zany fa lay afo zay misy esprit ambadika misy fanahy ambadika izay no animena sy transformena tamin'ny alalany soratra masina nentina naka fanahy ny olona arak'ilay zavatra nazavaiko teo hoe tsy ponina daholo ny toko sy andininy ao amy baiboly hatrizay izy tsy mamaky baiboly fa rehefa mamaky baiboly izy de pour son idée pour son philosophie tandremo tompoko ary ny tena zava-doza de iny afo iny zay lazaina fa hoe afo miendrika zavona amin'ny andro any am'ilay toerana tondrony hoe tsy afajavona any am'izany vohitra izany hoe misy communauté mille et quelque je sais pas de amin'ny alina afo mihitsy entina mandresy lahatra ary tsy vitany hoe fandresen-dahatra fotsiny fa miaraka am'ilay fanazavana de renao mihitsy misy esprit maka fanahy de miverina am'ilay zavatra andresako tany ambony tany hoe satria ny olona tsy manana an Jesosy tsy mitafy any Kristy dia tsy manana ny don du discernement ihany koa izy mianjaantsa de olo sy fifotsiny miteny lay olona mikikiky azo kely eo izy amin'ny poste télévisé na mifandarana kely zay ataony dia miteny izy sady mandresy lahatra mandangolano izy de raisiny mihitsy ny baiboly raisiny toko sy andiny nentiny maka fanahy de eo am'izay apetrany tsikelikely lay théorie de remplacement en même temps izy micraché an'ilay fakapanahy amin'ny alalan'ny teny ny teny misy
pouvoir. Tandremy de tandremy tompoko. Ary tafitany mihitsy ilay objectifany, ilay olona miorchestrer an'ilay resaka afo zany, satria ilay afo izay andraran'ny baiboly hoe aoka tsisy aminareo andeha hamaky afo. Iny afo mihitsy ny lasa mamaky ao an-trano, mahazo toerana ao an-trano. Dika an'izay dia ilay esprit mihitsy zany tonga ao an-trano. De mbola tohizako ihany ny fanazavana toko sy andininy eo amin'ny baiboly fantatsika rehetra hoe raha misy manana jiro dia tsy mametraka izany ho any ambany vata famarana izy, fa apetrany eo ambony vata famarana mba hitsilo, illuminer zany ny tokantrano rehetra izany jiro zany mba hazava ao anatin'izany tokantrano zany. De satria ilay afo tonga ao amin'ilay tokantrano, araka ilay niteneniko teo, apetraky ny olona tsara mihitsy le izy. Jereo tsara ke le processus n'ilay fantanterahany fakapanahy jusqu'à ce que hoe azom-panahy ny malagasy dia mipetraka ao an-trano, mipetraka eo ambony vata famarana, mipetraka amin'ny toerana sasa, mipetraka eo ambony komody, mipetraka ao amin'ny toerana tena hoe omena asina mihitsy lay afo. Oro nefa lay afo misy an'ilay esprit zay mbola tsy manam-potoana itsika hidetahena azy aloha pour l'instant. Ka ny ampitandremako atsika ny antony ty puba ity zany dia ny hoe tandremy tompoko fa ny demonia satana rehefa makafanahy izy dia ny tenin'Andriamanitra ihany no entiny mandangolago anao io baiboly io ihany no akany ide ary odiny kely fotsiny. Dia rehefa azom-panahy azony amin'izay ianao dia apetrany ao an-tokantranonao mihitsy ny symbole ny fahafatesana. Mety ho zavatra be da be isan-karazany zany, ary ataony mahazo toerana tsara ao an-tokantranonao mihitsy. De petit à petit miasa en possession lente aminao sy ny ankohonanao amin'izay ilay fanahy, dia misy endrim-pahafatesana. Tady tio tsara ty teniko ty isy endrim-pahafatesana hiasa tsikelikely amodika ny fiainanao anapaka aminao ary amono anao hamarina anao hiaspire ny fanahinao ho any amin'ilay antsoina hoe fitomanina sy ny fikitrohanify. Toizantsika manaraka ny fanazavana, minao fa misy zavatra voaray anao azonao zany zavatra teneniko anao zany. Mirary soa, tianao Jesosy.